Riavana malala rehetra manerana ny nosy, ry malagasy namana rehetra izay manatrika an'izao sy miaino an'izao onjam-peo zao. Miantso ny vahoaka malagasy rehetrarehetra aho amin'izao ady tsy roa amantany tsy fahitantsika hatramin'izay ady amin'ny coronavirus zao. Tadidio mandrakariva ny tenin'i Jehova androany fa hamaky ny salamitsika fa 420, zany salamo fa 420 zany dia milaza amintsika fa raha tsy Jehova ny momba antsika dia efa nitelina tsika velona. Ary ho avy izy io anatrika n'izany ady be zany isika fa Jesosy ny teny zany voankeo. Anatrika n'izany ady be zany tsika tsy ro amantany fa hitelina tsika velona zany aretin'izany raha tsy ndray mahina miara-mivavaka daholo itsika rehetrarehetra manerana ny nosy eny zao tontolo zao hatrany ampitan-dranomasina. Tonga ny fotoana anatrehantsika an'izany. Aza dino ny tenin'ny soratra masina hoe fa itsika tsy miady amin'ny nofo aman-drà fa mifanahy ratsy rehetra eny amin'ny rivotra. Tsy hitantsika izany na tonga zao dia zao na rehefa kelikely fa raha fa mbola misy koa ny rivotra iainantsika dia efa tongeny daholo ny devoly. Hiatrika an'izany tsika mpiandry rehetra mba hanao ny akanjony fotsy dodododoly, ny sampana rehetrarehetra manao ny akanjony sampana tsirairay avy, ny olona tsotra rehetrarehetra dia hanao makanjo tsotra fotsy raha azo atao. Hanatrika ny voninahitr'Andriamanitra ary sika rehetrarehetra izao. Misaotra an'Andriamanitra sika fa mbola velona soamantsara hatreto noho ny fitiavany, noho ny famindram-pony. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny ny tany rehetra. Ngavy ianao aho mba hitsangana mihitsy mandritra n'izao fotoana ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izao. Rehefa vita zany dia hanao antsika ny salamo fa 420 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Fa 420 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny, raha tsy Jehova ny momba antsika, eny aoka ataon'ny Israely hoe raha tsy Jehova ny momba antsika, raha nitsangana hamely antsika ny olona dia nitelina antsika velona izy. Raha nirehitra tamintsika ny fahatezerany dia nandifotra antsika ny rano, ary nanafitra ny fanahintsika ny rika. Eny, nanafitra ny fanahintsika ny rano misafoka. Isaorana anie Jehova izay tsy nanolotra antsika ho rembo ny nifiny. Zay fotoana zay indrindra ny tenenan'ny tompony androany hoe ataovy misy fotoana fisaorana, tena fisaorana fa mbola tsy matytsika hatramin'izao ary mbola tsy nisy maty manerana ny nosy hatramin'izao. Saotra tompoko. Ataontsika ary araka ny teny Jehova tompony maro hoe Jehova hitaridalana anao. Tonga le Jehova hitaridalana anao androany, hanolo-tsaina anao androany amin'ny zavatra atao. Tsika rehetrarehetra kosa hanao le hira izay hitantsika hoe mandrosoa Jesosy, mandrosoa. Nzay tompo le feonao, reko ao am-poko ao fa maniry mafy ane aho hoe te iombona te halalanao. Mandrosoa Jesosy, tonga soa ianao hitaridalana anay,
manerana anay ny fanatrehanao fa maniry no fo te hitoeranao ka asio zay Jesosy fa manatenanao zay Jesosy ary faran'izay tena ilaiko sy tiako ny eo anilanao taontsika zaniry zay. vavaka isika fifaliana lehibe ho anay Jesosy ny mampandroso anao androany isa tokantrano isa mbaravarana sahiran-tsaina amin'izao zava-doza miatra amin'ny tany sy ny firenena izao tsy sahiran-tsaina ihany fa tena mamoy fo aza
ary kivy tanteraka. Indraindray ohatrany manenina aiza ihany ianao Andriamanitra. Toy izao tontolo izao no mandresy. Toy ny devoly mitondra coronavirus no mandresy. Tsy manaiky izany izay Jesosy. Fa ny androany mandrosoa mihitsy ianao tara-dalana anay. Eo anelanay isa-tokantrano, isam-baravarana. Asehoany herinao, asehoany voninahitrao fa mendrika anao izany voninahitra izany. Misaotra Tompo, misaotra Jesosy, misaotra. Zay rehetra nampandroso anao teo mbola hanome voninahitra anao tahaka ny fomba ny anjely any an-danitra manao hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, endrika ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Petraka isika. Ny sitrapon'Andriamanitra izay hojerentsika androany dia amin'ny Isaia 5:50. Isaia 5:50. Aoka samy anaraka tsara n'izao tsika fa fotoana fibebahana zao. Zao ny teniny amin'ny soratra masina Isaia 5:50 manomboka amin'ny andininy 2 zany. Hoy izy, fa ny elokareo ny efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo. Ary ny fahotanareo ny mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Andramo anie ny manidy ny varavarakely sy ny varavarambe amin'ny efitranonao fa na mikikika tahaka ninona ary ny zanakao any an'efitrany tsy renao. Ary raha misy izy ihany sanatry an'izany, tery ny varavarana ny tanany, na voadidiny atsy ny tanany, na milalao any izy ka menjera satria mifanenjika, na miantso mama Dada, tsisy mandrena ray aza. Io efitra io mihitsy ny tiany soratra masina lazaina aminao hoe io aloha esorina voay ny varavarana. Ho hitan'ny olona hoe izy zany, inona ny mahazo anjoa ary inona ny manjoa anao. Fahotanareo azozy ny mampiafina ny tavany aminareo ka tsy miaino izy. Tsy miaino izy ane mahita saingy narindrinao ny varavaranao dia tsy miaino izy. Tsy miaino ary tsy vonina ny aino satria tsy reny. Ny tananareo izy dia voaloto amin'ny raha. Zany natao fibebahana. Ny tanako Andriamanitra voaloto amin'ny raha. Nanambely tamaina iny, nanatsatokantsy iny, nansoloky volan'olona iny, ny ratsan-tananareo amin'ny eloka. Lazao daodao le eloka, inona avy ny vitan'ity ratsan-tanako ity, nanambaka olona, na inona. Ny molotrareo miteny lainga, mitenena ohatran'izany mihitsy. Efa nandainga 100 amin'arivo tamin'ny amako ranona. Efa nandainga tamin'ny vadiko ny 300 amin'izay atsybedy, amin'izay vadiko tsy tezitra, amin'izay izy tsy namono ahy. Zany rehetra zany natao hoe ravana sahy miteny ao tokantrano ao. Ny lelanareo bedibedy faharatsiana, teneno mihitsy hoe ny lelako ny teniteny foana, na naratsy olona, napatezitra olona, ny teny ratsy olona, nandratra fon'olona maro. Araka ny tenin' Jesosy hoe lozana izay miteny hoe foky alahy,
fa mendrika amin'izany olo zany raha fatorana ny tentany asiana vato lehibe fatorana miaraka amin'ny tentany atsipany anaty rano de ho faty zany rehetrarehetra zany bebana daholy ny lelanao masika kizitiny belona na mpiady tao tokantrano tao na mpiara-miasa nataizana isy ianao zany natao fibebahana tsy misy mitoro olona araka ny fahamarinana zany tenena mihitsy fa tsy mba nitory fa nananatra fotsiny nataoko de mibedy fotsiny nataoko tsy nanandraraha zay nahazo ny olona any ava tsy nananatra fa hoe matesany zany rehetrarehetra zany fonina daholy na mifandahatra ny rariny arak'izay mahatoky tsy misy olona sanandahatra ny tena rariny tenena mihitsy mifona amin'Andriamanitra fa zany ny hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra de hoy ny teny ato mahatoky ny tsy izy sy miteny zava-pona izy teniteny foana io lelantsika io torotoronina fampahoriana izy ka miteraka fandrozana zany hoe za ty kaiky fantatro hoe zany torotoronina teraka voateraka mihitsy de za avadozy sanatria ohatra ny biby lava ny mivoaka avy eny akiboniny eny niteraka zava-doza noho itsika tsy mibebaka noho itsika tsy nanaradian'Andriamanitra hatramin'izay zay tompoko ny tenin'Andriamanitra androany samy mandoalika daholo miangavy atsika rehetrarehetra naizanaiza misy anareo any tokantrano any nde mandoalika daholo ifona amin'Andriamanitra fa raha mifonitsika ka samy tantarany io adalantsika sy fahotantsika rehetrarehetra io rava le hevitra tonga Jesosy miainao atsika ary tonga Jesosy manatrika atsika vao mahita an'izany ny devoly de efa mitsoka dodoly miaraka amin'ny coronavirus de miangavy ianao aho hanao ny hira isika izao de ny hira 820 ao amin'ny firana fanampiny hoe efa voadinika aho Andriamanitra Nikiao Andriamanitra ni fiainana izanak'olombelona tsy misy izay miafina mikiotsitanao ianao no manendry izany Andriamanitra indro ny fikasako voalahatra ny fiainako rehetra de aminao ny fahotana vitako taminao mangataka famelan'Andriamanitra aza velao angaiai fampioreno mafy ny finoko mameliany fakampanay de matokianao ny fanaito ny nofokoanye malemy no sadikely torovana tsy ampihery kamanay meteza ianao anio Andriamanitra situkiwai madrakizai yanao no vatolapisi fiarovako diherinao no indro izorako mifuko ao anatikao efa fantatrao erai soauzanakao Andriamanitra aza velao
kely torovana tsy ampihery ka manahy meteza ianao anio Andriamanitro ohery sy tokioay mandrakiza ianao no vatolampy sy fiarovako ny elinao no indro ny zorako ny foko ao anatinao efa fantatra iray soao zanakao Andriamanitro efa voadinikao Andriamanitro ny fiainana izanak'olombelona tsy misy izay miafina mitotsiktanao ianao no manendry zany Andriamanitro indro ny fikasako voalahatra ny fiainako rehetra de aminao ny fahotana vitako taminao mangataka famelan'Andriamanitro vavaka isika tena nandinika anay tokoa ianao Andriamanitra voadinikao na mitsangana izay na mitoetra na amin'ny andro na amin'ny alina nandinika anao foana ianao ary nahita ny fahadalanay menatra mihitsy zany zay Jesosy satria zay fahotana miafina rehetra fantatrao fa nanafina an'izany zay nanafina an'izany zay nanafina an'izany anay tezitra ianao ankehitriny ary zany fahatezeranao zany indrindra ny fonanay aminao mangataka famindram-po aminao zay rehefa nambaranay aminao daholo no fahadalanay no fahadisoanay nambaranay teo anatrehanao androany tamin'ny fotoana nando alehana de mino zay fa ianao Andriamanitra anatsotra ny tananao anatsotra ny fonao amindra fo aminay ka hiteny aminay hoe tsy olombelona akory ka ho tofo mandrakizay fa noho ny amin'ny anarako dia hononika ny fahatezerako misaotra Jesosy misaotra raha mba mbola mampitony ny fahatezeranao aminay malagasy ianao mamindra fo mamindra fo mamindra fo tahaka an'ilay jamba Jesosy fa ino fa izany tamin'ny andronao tsy mba nateny azy zay Jesosy sanaky Davida Jesosy sanaky Davida Jesosy sanaky mamindra fo amiko olona iray monja no nangataka izany taminao de eninao jery azy ny masonao ataovy izany zay Jesosy jereo mihitsy amin'ny masonao zay ary manateno zay fa raha vao mijery anay ny masonao anasoanay ianao zao dia misaotra Tompo ndretra zay rehetra mahatsiaro zany fandeferanao fa olombelona ane zay mpanote fa tsy hoe olona saika nanote tahaka ny hoe mpangalatra fa tsy hoe saika nangalatra zany ny adalanay aty an-tany professionnel amin'ny fahotana mangataka anao zay dia tembony azy fijaliana na vavaka ao anay raha eo mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony noho ny amin'izany teninao zany Jesosy dia tsangana mihitsy zay ravoravo natrehanao anatanteraka ny teny mpanao salamo hoe sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasarina ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany misaotra Jesosy mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika zay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina
nateraka Maria Virgine nijarana napaka Potipolato nombona tamin'ny azo fijaliana matika nalevona nidina tany amin'ny Fenatsita tsangana tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka ho takany vavan'Andriamanitra ray sy toa avy any eveny tsara mivela sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fimbona ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tenany maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Dia ny teny izay ovakitsika androany tondra fampaherezana ho antsika dia ao amin'ny Deutéronomie 7 araka fanolazaiko taminareo rehetra androany. Ny any ampitan-dranomasina any aza dia mangataka mihitsy hoe ao anatin'ny 10 minitra dia hivavakintsika ozy ho an'ny tany sy ny firenena amin'izao coronavirus izao. Zany ny afatra alefa ny manerana ny tany tsika koa androany dia mbo zava-dehibe amintsika mihitsy zao vavaka iombonana manerana ny tany zao ho an'ty Madagasikara zao tontolo zao ity. Deutéronomie 7 araka ny nafarako androany dia ovaka itsika daholo manomboka amin'ny andininy 1 zany ka hatramin'ny andininy 4. Dininy 1 ka hatramin'ny 4 Deutéronomie 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Mienory Israely io. Ianao zao dia efa hita ny Jordana hiditra ao amin'ny tany ka handresy firene samihafa zay lehibe sy mahery noho ianao. Tovy amin'ny coronavirus zany. Hiditra amin'izany tany Kanana zany tsika. Tany fanaperana. Fa tandremo fa lehibe sy mahery noho ianao. Zany ny ady atrehinao vao tonga any amin'ny tany Kanana ianao. Sy hanafaka tanàna lehibe zay misy manda manakatra ny lanitra. Tsy misy olona mihitsy afaka mianika an'izany manda manakatra ny lanitra zany na izy na iza. Zany ny herin'ilay Satana. Zany ny barazy ataon'ilay Satana aminony antsika eto ambonin'ity tany ity. Firenena lehibe sady olona lava taranaky ny anakita izay fantatrao sady efa renao ny lazany. Iza ny majanona eo anoloan'ny taranaky anaka ka oka ho fantatrao an'io fa Jehovah Andriamanitra ao no efa andeha hita eo anoloanao tahaka ny afo mandevona. Zay aoko fantatrao an'io fa Jehovah Andriamanitra izy efa andeha eo anoloanao tahaka ny afo mandevona. Aoka ino zany ianao fa tsy misy af'Andriamanitra melo lalana antsika ihany no andravana zany manta zany ary any apotika ny fahavalo mampatahotra izany. Izy ozy ny andringa anazy. Sotra azy. Raha vanandremo fifonantsika izy no andringa anazy. Fa tadodio zao teny zao. Hoy izy no andringa anazy sy ampietry azy eo anoloanao. Zany mampietry azy zany mamono azy zany tsy mampietsika azy zany fa tahaka ny voan'ny tsindrona tsy mahetsika intsony fa misy poziny mena rana dia tahaka ny voatsindrona amin'izay ilay fahavalo. Zay ny adidin'Andriamanitra. Fa ho kosa izy hoe androka azy ianao ka andringa anazy faingana araka amin'ny voalazan'i Jehovah Andriamanitra ao. Anjarantsika olombelona ny mandroka azy Jehovah Tompo melo lalana antsika fa ny tena mandroka azy dia itsika.
Jehova mandevona azy amin'ny afo tahaka ny hazo may na biby may na fako may fa anjarantsika manadio ny tanàna manadio ny fo fa rehefa voninantsika amin'izany rehetrarehetrarehetra zany hiady amin'izany fahavalo tsy tamaso io a fahavalo tsy tamaso ny soratra masina eny amin'ny rivotra zany ny edifantsika kehitriny ka mampiomana anao aho anana ny herinao rehetrarehetra anetsika ny herinao rehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetra fa io fahavalo io a de fahavalo tsy tamaso tsy tamaso oko fantatro tsara zany fa io a devoly io ho ny marika toko faraika ambe folo a de miaro ny fananany miaro ny azy zay manaraka azy ahoantsika ny eritreritra hoe mba ahoany zay zany Andriamanitra aoka atsiaro mihitsy ianao fa zay ao anatintsika ho soratra masina lehibe no zay ao anatin'ny rehetrarehetra sy zao tontolo zao lehibe zany aza matahotra n'izay devoly fa miaro ny fananana izy mitondra ny fitaovam-piadiany rehetra izy zanatsipika rehetra mirehitra mandoro mamono zany ny fiadinany raha tahaka ny olona manana basy zany a aza matahotra ianao fa mitenena hoe rano 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 de mitsifotra fotsiny io manana zany fotoana zany ianao zany finoana zany manana ny zany ianao manaraka an'izany raha manana antsy izy na sabatra eny an-tanana eny satria ny fiadiana rehetra eny amin'ny daholo aza matahotra n'izany sabatra be zany ianao de vola efa resy io le Andriamanitra tonga de mampietry azy tenena fotsiny hoe ny rivotra sy ny afo doro ny tanany tsy atana any amin'ny rivotra ny coronavirus rehetra maio atsipiny ny antsiny ary mbola mampatahotra anao izy amin'ny heriny sy ny abeny goavana be amin'ny fitafiny tahaka ny vy be vy maranitra vy tsy azo laiziny zany fiarovana lehibe any satana tenena fotsiny hoe may amin'ny anaran'i Jesosy zany a bridana izy ary rehefa mibridana izy a de mitenena am'izay hoe levona am'izay amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy mandresitsika amin'ny alalan'ilay tiantsika mba eritrereto zao tantara kely zao a ampaheresako anareo misy tovolahy kely milaloha serre volant zany serre volant zany ndraiky izy a de le papango vita amin'ny taratasy de asiana tady kofe misitona azy eny amoron-dranomasina fanaovana an'izany a satria ny be rivotra de alefany a ilay papango taratasy dia vahany foana le kofe vahany de lasa lavitra be tafa oatra ny rahona de nitady azy ny ray aman-dreniny fa izy anao mbola tsy tonga foana mbola eto ary neny fa nakay izy ty papango ty tazoniko ty ka tazana le ray aman-dreniny efa tafavoaka ny rahona mihitsy ny masony fijerevany azy mitaratra mitazana tsy hita andahody fa efa tapaka zay efa very zay efa tsy hitatsony zay efa nisy naka zay tsironeny a hoy izy raha mbola tazoniko eto ty kofe ty mino ah fa mbola ho ambony ao izy ary faly ah na tsy mahita aza fa fantatro fa mbola tazoniko izy riavana raha androka de voly ianao androany finoana aloha ataovy zava-dehibe ile kofe io ny kofe faran'izay matanjaka indrindra mitazona anao amin'Andriamanitra soratra masina mazava tsara
hainy mino zavatra rehetra ary ninninninna tononona mivavaka am'vavaka amin'ny finoana de ataon'Andriamanitra zany. Io le kifehy aloha manana an'io ianao hitsangana anao zao manao ny akanjo masina anao zao manao ny asa rehetrarehetrarehetra vavaka fibebahana mandoalika amin'ny tompo ianao zao vitanao zany rehetrarehetra zany mitsangana am'izay ianao manana finoana sikino hery valahanareo zay ny soratra masina. Raha vao tsy manana hery mihitsy ianao taribato vilambava hony nylazay ny vava hafa ny alehny tongotra hafa maty ny fahavalo isika. Pitaribato tsy miogaoga hony very ny androtoko-piainana androtoko ny hery ka manana hery mihitsy ianao endray mihika itsika rehetrarehetra malagasy tsika rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra ty am'ty tanyrazantsika ity manomboka any ambony indrindra any amin'ny filoham-pirenena ka hatrany ambany indrindra any amin'ny fokotany misy antsika tsiraray avy ny miaramila rehetrarehetrarehetra na izy na izy na iza izay mpitandro ny filaminana rehetra na zandarma na polisy na miaramila niza misikina hery daholo fa raha vao tsy manana finoana ianao maty resy. Tadidio zao teniko zao professeur namako anankiray nanana marary le roa ozy za mpikarakara an'io ndray andro lasa tany ampitan-dranomasina ozy nividy fanafody telefoneny hitondray fanafody professeur tondray fanafody eny zay ihany nataoko eny tompoko tonga izy rehefa avy any ampitan-dranomasina. Pasteur hoy izy mantsy tsy hitako ny le fanafody tsy isy tsony any amin'ny pharmacie na de any an-tafy aza tena hoany nataonao zao no nataoko na laiko ilay ampoule misy ny anaran'le fanafody tapahako iny de natsofoko tao rano mangatsika nataoko tao izy de lasa nakany am'le marary vo nahita le marary tonga de nitsangana tao ampandrindra tonga professeur tonga amin'ny fanafodiko sitra na zao alefa saingana professeur alefa raha mangatsika nina lefako tao sitrana le olona sotra professeur tsisy afan'izantsika manana finoana fa rehefa manana finoana ianao na ny raha mangatsika raha misy heriny ary ny rano Jesosy Kristy le teo ambony azy fijaliana manan-kery lavitra noho izany manapotika ny asan'ny satana sy ny maizina rehetra aza matahotra aza merikerika foana hoy ny tompo fa sady momba anao no mamonjy anao. Tsangana am'izay ary tsika rehetrarehetrarehetrarehetra anao ny hira hoe hira fa 7:30 ry miaramila mandroso zao olona mivonona mihitsy zany hoe androso tsy matahotra Jesosy vonona amin'ny fiadiana rehetra de ny finoko Kristy le kapiteny melo lalana anao ao aloha tafika loza ratra be ny maty manerana ny tany fitsarana tsy misy toy izy foana ny vavaka za mengavy atsika rehetrarehetra raha misy olona tsiroro manao rojom-bavaka mifanaiky ho soratra masina raha misy olona roa fotsiny ary mifanaiky angataka zavatra amin'ny anarako ataoko zany fitsarana tsy misy sikina an'lay ratsy no manotrika an'ny tsipika no milatsaka tany ny finoana ho ampinganao zay ihany ento ho fandresena zao rehetrarehetra zao. Indiny fahatelo farany dia aza membo mihitsy na merikerika tandremo zay rehefa mivonina anao androany vonina hatramin'ny farany ianao de matoky am'izay fa na de rano mangatsika fotsiny aza mbola ao Jesosy tazony
aza matahotra say fa raha tsy mandresy ianao a dia ho resy ry miaramila. Tsika izany miaramila ny Kristy izany. Ry miaramila mandroso aiza Kristy kapiteny mialohana ao aloha tafika lozaratra be fitsarana tsy misy kinare ry miaramila mandroso aiza Kristy kapiteny no mialoha an'le ratsy no manotrika an'le ratsy no manotrika an'ny tsipika no milatsaka ny tsipika no milatsaka tany ny finoana ho apinga tano ny finoana ho apingana eto na ho fandresena zao rehetra zao ry miaramila mandroso aiza Kristy kapiteny no mialo tsangana am'izay tsika rehetra aza miamboa na mierika ao atratranao ny fiarovana ao atratrana ny fiarovana aza mba matahotra fa say samba matahotra fa say fandra raha tsy mandresy de ho resy raha tsy mandresy de ho resy iana ry miaramila mandroso aiza Kristy kapiteny no mialoha vavaka sika mandritra an'izao vavaka izao a de mengavy anao mihitsy aho a anangana ny tananao mengavy mafy de mafy a ny fanahy masina mba hiaro antsika tsirairay avy a ka andresy a isika ataontsika nira hoe fanahy eo midina ianao ka fiano tanteraka raha kofy nirinao aho a mba andeha tsy ho reraka fa raika ambizato tena mila anao tontolo ny fiainako tsy mahefa ninina raha tsy eo ianao fa nyherinao rerery ihany mba mampatanjaka raha mandresy aho a dia noho ianao milanao zay androany fanamasina midiny eto amin'ny andro fanaio midiny anao ka finoy tanterakao raha kofinyerinao ao bande tsy ho reraka fanaio midiny anao afenui tanterakao akufinyerinao ao bande tsy ho reraka tena milanao tontolo piainako tsy maefa ninonino no ratsy ianao fa nierinao regiani no mba mampatanjakay andresia de no
venui tanteraka dako finerinao ao bandetsureraka tena milanao tontolo mpianako tsy maefa ninonino naratsenanao fandierinao remiany momba mampatanjakay raha mandresia tenoianao tena milanao tontolo mpiainako tsy maefa ninonino naratsenanao fandierinao remiany momba mampatanjakay raha mandresia midina amin'izay ny tananao vavakisika Jesosy ifanandrina amin'ny devolo fahavalo zahay ankehitriny na andripaka n'izao tontolo izao izy satria tsy nitandrina zahay tsy nibebaka zahay fa ho tanareo io ihany nampisaraka anareo tamin'Andriamanitra efa mifona taminao zahay ary mino araka ny teninao raha miaiky ny fahotantsika isika dia mino sy marina ary matoky izy ka mamela ny fahotantsika rehetra mino an'izany zay Jesosy ankehitriny zay efa matanjaka fa izahay mbola manana anao manana mponona anao da tsy hitany masonay any ankoatran'ny raha honany aza tazonina ianao tsy mbola nahafoy ny mino rehetrarehetra teto amin'ity tany ty ianao mihitsy nilaza hoe tsy mbola nahita olona mino ka nafoy n'Andriamanitra zany ny teny soratra masina Jesosy dia miangavy aminao zao rehetrarehetra zao sy ny mino rehetrarehetra mbola mino fa miaraka aminay eto ianao elo lalana ilay eto ianao araka ny teninao teo ianao ny elo lalana
andrava anapotipotika amin'ny afinao zay rehetrarehetrarehetra lehibe indrindra de neretina coronavirus zay mampitahotra anay ary voalaza ny soratra masina to fa avy tahaka ny lanitra zany ny ferovany zany manakana anay tsy misy maharavany zany afa-tsy anao ataovy tahaka ny Jeriko Jesosy na inona beany izany mandany Jeriko zany lehibe tokoa vato be tokoa matevina be tokoa tsy nisy neritreritra ny haravany zany fa ianao naharavany zany satria no ny elo lalana ny mpivavaka rehetra tamin'izany fotoana zany elo lalana anay ianao Jesosy ankehitriny dory sahady zany amenarany herinao sy ny fananao masina izay kosa araka ny teninao tompo mila anay ianao na kely na lehibe na zaza na tanora na iza ao tokantranao ho fiarovana mafy anay ianao fa ho tafiditra ny tokantranonay izany devoly zany raha tsy mihezaka izay andravarava sy anapotipotika androzany ka ianao Jesosy ny teny hoe mandehananareo amin'izao tontolo zao roay io devoly io fanamahery ny maiko anareo fa tsy fanahosana akory fa na inona ataonareo amin'ny anarako de ataoko zany ho ianao Jesosy ninona angatahanareo ny rona telo fotsiny koa araka ny teninao mangataka zavatra amin'ny anarako ataoko zany Jesosy sarony am'izay ary zay amin'ny fananao masina ny afin'ny fananao masina mba anjambena io devolony coronavirus io mba tsy hiditra ho tokantranonay tsirairay avy mba anjambena koa ny masiny devoly ka hopitenao androany ninona fiedina voaforona de ho tsy anakeritolo zany tsy anapahefana aminay zany fa na misy arivo aza latsaka maty amin'ny akavianay ho soratra masina ary ray alina amin'ny akavananay enao Jesosy tsy aninona tsy atahotra n'izany zay satria le mahery melo lalana anay Jesosy araka aminay ary anao zao io sy mampatahotra anay amin'ny coronavirus milaza fa tsy misy maharesy azy mampatahotra anay mifedina rehetra milaza izy fa tsisy maharesy azy Jehova tompony maro le mahery indrindra zany mahery indrindra zany ananany fitaovana rehetra na atsana tanàna na ny amin'ny rivotra na ny tanà ny tiatsaha na ny amin'ny lanitra na ny ambanin'ny tany na ny anaty ranomasina ka lanorotry ny zazavavin-drano rehetrarehetrarehetrarehetra zany miaraka anananao daholo ny fedina amin'izany ny teninao tompo de tsotra ihany hoe mino fotsiny ihany ka indreto zay vonona araka ny teninao Jesosy hoe tsy anareo niady zany iady ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta tompony lanitra sy ny tany sy ny tompony fahefana lay mazava indrindra manazava n'izao tontolo zao tompony fahefana rehetrarehetra amin'ny anarany ny anapitenay ny asan'ny satana sy ny maizina rehetrarehetrarehetrarehetra ny coronavirus manerana n'izao tontolo zao indrindra fa tsy eto amin'ity tany Madagasikara ity ho alefanao ny rivotra ho alefanao ny afo reny rehetrarehetra reny andoro ny virus rehetrarehetra any amin'ny lanitra Gasikara any amin'izao tontolo zao zay misy ny mpanomponao rehetrarehetra ka tianao arovana miaraka aminay koa ny anjily atapitrisa miaramilanao atapitrisa miaraka amin'izany mino rehetrarehetrarehetra zany anapatapaka ny herin'ny satana naiza misy azy na manoloananay na tadiditra ny varavaranay may amin'ny anarany Jesosy velona avy any Nazareta levona tsy hiditra amin'ny taninay zany Jesosy andalo amin'izay ianao Jesosy fa resy satana jereonao mpitaly rehetra misy ny marary manao zay hafany tokoa ny dokotera fa dokotera ambony dokotera ianao mahay manasitrana na de zao de ankehitriny zao aza ary zay mino rehetrarehetrarehetra de ho sitrana handalo any ianao Jesosy ampatsiaro azy ianao amin'ny andro alina fa efa nandresitsika noho ny amin'ny fananao masina sy ny herin'ny rano Jesosy ao zay mbola tadiditra ny an-trano ho levona avokoa mba tsy hisy mangirana hitany
na mivaravarankelinay ny varavarambenay na ny efitranonay fa ho jamba mandrakizay arina amin'ny faharimirehetrafo gadrao mandrakizay ny amin'ny faharimirehetrafo tsy miverimberina tsony rehefa sitran'izay a tonga ny fandresenao Andriamanitra ary amin'izao andro pasika izao a ny tena tiana io fantatra aho mpandresenao satria nandresy ny fahafatesana teo ambony azy fijaliana dia andresy daholo nitokatrano tsirairay avy a nominy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay malalanay. Misaotra Jesosy, anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Oreno mafitsara raha ny finoana eo ampototriny zo fijaliana Jesosy Kristy tsy miovatra amin'io maly amin'io mandrakiza edory. Iriko loatra Jesu no takana fa ny hoe ivadika de sanatrio fa ianao Jesu tsy miovatra amin'ny anio maly anio mandrakiza edory. Raha izao tontolo izao, raha izao tontolo iza tsy mahavonjy, tsy mahavonjy fanasiny fo fa na isiny fo izay milonjy fa ianao Jesosy, ianao Jesosy no tsy miovatra amin'ny anio maly anio mandrakiza edory. Raha ireny zoky zandry reny, raha ireny zoky zandriavana samy mety mbola anadino, samy mety mbola nadino anao Jesosy Kristy no tsy miovatra amin'ny anio maly anio mandrakiza edory. Saotra Jesosy, ankehitriny ary tsika dia mangataka antsika rehetrarehetra mbola hitsangana ihany hivavaka ho an'ny tenanao dia ho an'ny havanao, ho an'ny Madagasikara, ho an'ny filoha indrindra fa mpitandro filaminana sy ny dokotera izay manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy. Vavaka ho an'ireny tsirairay avy tsika, ny fahanginanao amin'eny ilain'Andriamanitra, ny fahanginanao vavaka manokana tadidio ny teniny ninonino angatanareo amin'Andriamanitra ozy amin'ny anarako ataoko zany. Vavaka isika ao amin'ny tany sy ny firenena rehetra, ao antsika tsirairay avy.
Misaotra Jesosy. Renao teo daholo ny vavaka fanirinay tsirairay avy ane Jesosy isa-tokantrano e. Ho an'ny fianakaviana, ho an'ny fiangonana rehetrarehetra, ho an'ny mpitandro filaminana hatrany amin'ny filoham-pirenena faratampony ambony indrindra. Ho arovanao. Zay ny teninao Jesosy. Tanan Jehovah tsy mbola fohy fa mahavonjy. Tonga hatrany ampitan-dranomasina rehetra andro zany. Ho fiarovana ny mino rehetra. Araka ny teninao ataoko samy hafa ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Apetraka impelantananao zany vavaka zany amin'ny alalan'i Jesosy zokinay malalanay. Saotra Tompo. Rainay izy any an-danitra. Ho masinany eny anaranao. Tonga eny fanjakanao. Atao eny sitraponao. Ety an-tany takany eny an-danitra. Meo anay ino ny anina sahazo anay. Ary mamelana elokay. Tahaka namelana izay meloka taminay. Ary iza mitondra ny fakapanahy. Manafahana amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisontsyodrano. O Jehovah Tompo ny maro aminao androany, aza matahotra, aza merikerika fona, fa sady momba anao ambola amonjy anao indray. Atoko zany ny mino rehetra. Fa lay Andriamanitra tsy mba mandainga, mandrakizay, milaza fa efa vitako tompoka seho mpialantanako anao. Ay anao. Misaotra Jesosy. Misaotra anao Jesosy zokinay malala ny aran'ny vavaka teto androany. Anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluja. Masina, masina, masina Jehovah Tompony maro, endrika voninahiny tany rehetra. Amen. Tanteraka tokony izany amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mahereza Tompo.